Tena veri avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Topoklasy topovavy faly magnano balatsaratsika jiaby agnaty tokantragno aparaka fandaharagna eto amin'ny page ça se dit bien dit na amin'ny groupe maro samihafa agny zegny izay mahazatra atsika fa agnaty fandaharagna ty efa nisy andro vitsivitsy zay atsika nahita publication fa hivahila ato amin'ity fandaharagna candidat ho solombavambahoaka agny amin'ny district ny Analalava i Andriamatoa Talentino Hilaire ka tonga ito lehilahy mitendra andro antiny any handeha resadresaka amintsika hamakafaka handeha hanapitrahantsika famontaniana makasiky izay filatsahany kofidina ho solombavambahoaka ny Analalava zay izay mitondra ny numéro 4 amin'ny district ny Analalava igny izay candidat itoanany sy ninrotsaka amin'ny listiny antoko tiako i Madagascar faly miarahaba ny Talentino Hilaire izay candidat solombavambahoaka ny Analalava naiky ny vahiny eto amin'ny plateau-ny ça se dit bien dit. Ya faly miarahaba Zoko Medary no faly miarahaba antsika jiaby zay magnaraka ty fandaharagna ça se dit bien dit ty no misaotra nampivahiny ato amin'ny émission na dia tompiny koa mantegna isan'ny fondateur an'ity émission ça se dit bien dit ty magnasa atsika jiaby ieno hatramin'ny farany. Raha ito am-poalohany dia ampatsivo kely alohany zany hoe ny mombamomba ny Talentino na ny CV-nany aloha raisiko ny fagnazavagna zay raha amin'ny Talentino manokagna izay candidat izay iresadresaka amintsika ity androany Talentino Hilaire zany olo avy agny amin'ny faritry Analalava miteraka tamin'ny faritry ny Analalava igny izy de nianatra tao Analalava de nanohy fianarana teny ambanja tao nafany baka sy niaignany fatanorana ka lasa nandeha tagny amin'ny Asja Antsirabe nagnaraka ny droit tamin'izay fotoagna zay ary nazahoany mari-pahaizana master 2 de niveriny teto Andrenivohitra de niasa tamin'ireo université privé maro samihafa toy izany hoe karazany mpampianatra tamin'ireo université zegny ny lehilahy zay ampavangony no makasiky ny Talentino Hilaire ka fanontaniana zay tegna magnitikitiky ny maro amizay amin'ny voalohany makasiky hoe inona resy lahatra zay Talentino Hilaire zay hirotsaka ho solombavambahoaka ny Analalava. Zavatra efa nieritreretiko efa ela be satria mbola tagny amin'ny université za de efa nieritreritry zay zavatra zay. Zay indrindra anisan'ny safidianako ny thème de mémoire le rôle du député dans le travail parlementaire. Ka nagnano stage tao amin'ny Assemblée nationale tamin'izay moa mbola transition de 2013 congrès de transition izay niofan'ny administrateur du parlement tao amin'ny Assemblée nationale directeur de la législation izy tamin'izay dia efa nieritreritry io asa io hoe andro raiky igny mba ho solombavambahoaka agny amin'ny toerana niaviako za mba ahafahako mitondra fampandrosoagna marigny amin'ilay tanàna niaviako ary fanombohako izy koa satria ho an'ny Madagasikara ray manontolo mila zany fampandrosoagna zany. Io amin'ny makasika ny solombavambahoaka zay efa nisy mandatany amin'ny 2013 ataoko efa voky fa vita bokinao tamin'izay fotoagna zay nefa anao mbola tsy nirotsaka tamin'izay fotoagna zay fa magnino niandry aty amin'ny 2019 aty anao vao hirotsaka zay solombavambahoaka zay. Tsara mariny fa tamin'ny 2013 tagny amin'ny mois de novembre no nanaovako soutenance nio thème de mémoire io ka ny fifidianana nefa tamin'ny 2013 décembre 2013 teo nampiarahiny ny fifidianana président de la république sy ny fifidianana député ka tsy tratra tamin'izay fotoagna zay sady tsy zavatra ho sarom-baigny be zany fa misy fagnomanana maro atao am'izay zay vao tonga am'le fotoagna anaovagna azy angamba zao de zay natonga izy hoe aty amin'ny fotoagna aty zay vao afaka nagnano zay. Candidat de Talentino afaka azavainao tsara amin'ny malagasy zay mijery ty zavatra ty na amin'ny olo zay agny maraka fandaranatsika koa hoe ino mariny anjara asany zay solombavambahoaka zay aiza aby aiza limitiny satria indraindray misy tongisy ny sasany lalagny miady amera amin'ny resaka ty lokolokony sasany ribany EPP sy ny CG efa maro mifangaroaro ka mba zavao mazava tsara ino ny asan'izay solombavambahoaka zay. Tsara fipetraka le fagnontaniagna satria ao agnatin'le domaine zay tegna anagnako fahalalagna misy zay zavatra zay. Matetika atsika mahita agny amin'ny tambajotra social agny amin'ny réseaux sociaux zany tia alefa n'olona amin'ny commentaire matetika le député raha vao misy député miteny hoe amboatra lalagna izy ny tariny tia alefa n'olo agny izy ty tsara de tsara izy ty fa kanefa tsy ampy fa nazanatsy zany atoko ny rôle ny asan'ny député zany raha fintinigny zany ny asan'ny député
misy karazany telo zay roa ihany tegna mahazatra dia ny hoe atao fonction législative fanaovagna ireo lalàgna zany hoe misy procédure lavalava fanaovagna igny dia atao fonction du contrôle zany hoe manao manara-maso ny asan'ny gouvernement sy manao contrôle an'izay zavatra zay fa eo indrindra le fahatelony ny fonction de représentation eo no mahatonga le olo hoe tsy tegna mipetraka tsara zany fonction de représentation le asa fahatelo io misy olo tegna vahoaka mihitsy ianao amin'ny fonction de représentation io ka ao agnatin'izay moa aza avaitsika en détail angambany azo laza ny député moa voalohany teny latine azy io avy amin'ny deputatus envoyé ou délégué zany hoe olona iraka zany na délégué solon-tegna n'olona atao iraka andeha ampita iraka amin'ny olona amin'ny toeran-kafa zany na amin'ny sehatra zay misy azy fa raha atao amin'ny politika zany izy io dia olona iray zay fidina amin'ny alalan'ny suffrage universel direct amin'ny constitution zay raha mety Madagasikara hiasa ao agnatin'ny assemblée nationale agnatin'ny fotoagna zay voafitra zany hoe manana mandat zany izy io ka io député zany manana asa participer au travail législatif marina zay zavatra zay amin'ny alalan'ny dépôt d'amendement ou de proposition de loi zany hoe manolotra manao amendement zany hoe misy texte anankiray lalàna anankiray mety atao modification na projet de loi na proposition de loi anaovana modification misy fanovana atao agnatiny mba ampifanaraka izy amin'ny vanim-potoana zay misy atsika na ampifanaraka izy bebe koa amin'ny filany ponina amin'ny alalan'izy vadika ho lalàna zay ny proposition de loi zany hoe initiative zany hoe avy aty amin'ny parlement zany manolotra ny volavolan-dalàna zay eritreretiny fa afaka avadika ho lalàna zay zavatra zay dia ao anatin'izay misy procédure législative BTB dia ao koa ny participer par examen de texte ou commission en séance publique zay le hoe misy commission aloha mamolavola io texte io azo recevable be ity texte ity ahoana ny agnatsaragna azy ahoana ny anaovagna azy misy commission efa spéciale am'izay ohatra hoe arakaraka ny domaine misy le lalàna zany ka eo am'izay koa par en séance publique zay le hoe manangatagna hoe midiscuter aloha ny député le hitatsika amin'ny radio sy anao anjay ampanjakana reny hoe mifidy lalàna manao vote zany manao discussion aloha zay vao manao vote igny zany le en séance publique matetika iny tegna hitan'ny vahoaka hoe manangatagna foasan'ny député reo fa kanefa izy io misy procédure lavabe zany zay vao tonga amin'le fananganatagna sy ny discussion regny de zay zany ato amin'ny participer au travail législatif zany hoe manao resaka asa amin'ny lalàna zany de ato participer au contrôle du gouvernement manara-maso ny asany gouvernement zany satria ny gouvernement moa ao amin'ny alalan'ny premier ministre zay pité izy zany tompony miconduire ny politique générale de l'état amin'ny alalan'ireo ministère zay feheziny zany ka io politique ampanjakana be io zany ampiariny ministère tsirairay magnatanteraka zay zavatra zay amin'ny maha exécutif reo dia magnara-maso zay asany gouvernement zay zany asan'ireo député koa hoe tena mifandraiky amin'le zavatra ny présentegna ny approuvenay ve ity zavatra ataonareo ity sa ahoana vitanareo marina ve le asa tsy vitanareo de zany izy hoe manao partie au contrôle du gouvernement ato misy par les questions au gouvernement misy fotoana atsika mahita hoe tonga ao amin'ny parlementaire amin'ny assemblée nationale ato amin'ny député zany ny gouvernement miaraka amin'ireo ministre mametraka fanontaniana eo zany ny reo solombavambahoaka ahoana ny momba azy ahoana ny fidangany ty vidinjiro ty ahoana ty tsy fandriam-pahalemagna ty amin'ny ministre zay misagna zay zavatra zay regny zany atao hoe question au gouvernement évaluation des politiques publiques rehefa tapitra zany taona ray nametragna zay politique publique zay le programme anasampanjakagna miverina ao amin'ny assemblée nationale koa miverina amin'ny parlement koa zany ny gouvernement hoe ino ny asa nataonay ahoana ny fahitanareo izy vita amin'ny antsakasy andava mbola atokisanareo ve zay anao zay koa amin'ny fotoana manaraka eo zany misy ny motion de censure sy ny vote de confiance motion de censure moa ny député mihitsy fa tsy mahita hoe tsy mety tsony tsy mandeha tsony ty zavatra ataon'ny fanjakagna ty dia antsony manao
manao motion de censure zany antsoiny député zany ny gouvernement eo anatrehandreo manao vote na motion hoe na raha ohatra mifidy hoe lany zany motion de censure zany hoe tsy manana fitokisana amin'ny gouvernement atsony ny ao amin'ny assemblée nationale ny parlement zany fa ny vote de confiance ndray ny gouvernement misy initiative ny gouvernement zany izy ny gouvernement misy mangataka hoe ahoana mbola atokisanareo ve zay satria raha ohatra moa lany zay fifatokisana zay mbola mijanona ny suite logique nzay zany mijanona eo amin'ny toerana zany ny gouvernement fa raha ohatra ny fidy hoe tsy atokisanay intsony anareo ny maromaro dia tokony ametra-pialana zany ny gouvernement zay satria tsy nahatanteraka ny eritreretiny mpanao lalàna fa tsy nahatanteraka lay andraikitra zay napetraka amindreo zany reo zay zay zany ny azavainy ity zavatra ity ka ny tsy ampy amin'izy ity zany les fonctions de représentation député zany zay ary indrindrandrindra ny eto à Madagascar napetraka misy nanao hoe solombavam-bahoaka tsy tonga ho azy io agnarana io hoe solombavam-bahoaka anao fonction de représentation zany izy any niverina atsika am'le historique tary hoe envoyé ou délégué zay zany hoe tena député hoe olona iraka na olona misolo tena zany ka ao amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy manao fonction de représentation mitondra ny etaetam-bahoaka na au niveau national zay eo maha député de Madagascar solombavam-bahoaka ny Madagascar na amin'ny toerana zay na voafidy azy marobe bako ny olo mahita fa ny député zany lasa mifanjevo andeha mboatra lalagna ry mangala tractopelle mitongitongy lalagny miady fako ety zero isan-karazany hoe ny fakonety ino amin'ny fotoana ohatran'izao ty est-ce que zany tokoa ve agnatin'izay zavatra telo lazainao zay fa hitana zay zavatra zay ao agnatin'ny fonction de représentation zany afahany manao zay fa atao amin'ny fonction de contrôle sy ny fonction législative koa afahagna miditry misy angle afahagna magnano zay zavatra zay fa ndaso anaka ohatra atsika atao fonction de représentation ny ao fonction de représentation zany misy olo tegna vahoaka mihitsy izy tegna hoe karazagna lasa porte parole zay mahasolom-bavam-bahoaka azy misy zavatra mampijaly any amin'ny faritry dia izy zany no interlocuteur zany hoe karazagna mampita zay amin'ny pouvoir central satria asan'ny pouvoir central le izy fa manetahitry ny pouvoir central izy hoe ahoana ty zavatra ty asanareo ny ty mba ataovy ty zay zany ny mahatonga izy afaka ohatra hoe resaka atsika hoe misy député miteny hoe amboarinay ny lalana amin'ny propagande de misy mbola hoe tsy asan'ny député ny manao zany fa ao agnatin'ny fonction de représentation afahany magnano zay zavatra zay mijaly ny poniny amin'ny fahasarotan-dalana manetry fitondragna izy mba agnamboatra le lalana eo indrindra koa ma fampiasagna reo volam-panjakana agnamboarana reny zavatra reny mandalo ao amin'ny parlement zany hoe fandaniam-bolam-panjakana fampiasam-bolam-panjakana tsy ampiasampiasany fandany fa tsy maintsy zavatra efa laniny parlement zany regny zavatra regny eken'ny parlement ny fampiasagna regny vola regny ohatra entigny nde agnamboatra lalana de zay zany afahan'le député mampanantena hoe agnamboatra lalana satria ao agnatin'le lalagna lanigna zany ny fagnamboaran-dalana eo le idirany hoe ndraindray magnamboatra lalana ndraindray magnamboatra école satria tsy hoe député nde agnamboatra le école fa fisesehoana fotsiny regny amin'ny propagande fa député zany manao rôle na interlocuteur na manao mimpanelanelana zany mitondra zay hetahetam-bahoaka zay ohatra aty amin'ny sehatr'asa-panjakana amin'ny fanjakana ohatra miresaka amin'ny ministère amin'ny fampianarana sy tsisy école aminay agny mandeha tongatra ohatra zao ny mpianatra zay vao tonga amin'ny rivam-baranay tokony anaovana école amin'ity fokotany ty marina fa asan'ny maire zay zavatra zay amin'ny toerana nalany azy fa kanefa ndraindray tsy manana contact direct any amin'ny ministre ny maire ka amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka zany mifacilité manamora zay fifandresana zay zany afahan'ny député ndraindray teny hoe amboaritsika ny école nareo satria izy mitaregna any amin'ny ministre responsable an'izay zavatra zay eo koa ma amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy na mahacitoyen azy tsisy lalàna mandrara hoe tsy afaka manao école député raha zay moa ny manambola anaovagna zay izy inona ny olana satria tsisy lalàna mandrara zay zavatra zay amin'ny zanatany azy afaka manao zavatra zay izy na raha ohatra izy mahita vola amin'ireo mpamatsy vola diaspora na mpiarahamombonantoka maro samihafa
raha anao zavatra zay izy tsy tokony sakana satria mitondra fampandrosoana amin'ilay tanàna dia député zany manao intervention am'izay zavatra zay mamifacilité ny fiaraha-miasan'ny élus locaux sy ny olona afaka anao zay zavatra zay amatsy vola fagnamboarana regny zavatra regny fa ny tegna asa nefa voafaritra hoe manao participe au travail législatif manao resaka lalàna zany igny dia manao contrôle sy ny évaluation politique générale de l'état ary manao fonction de représentation zay tena misy olo vavavahoaka amin'ny zavatra manahirana azy rehetrarehetra ity zany anao hitantsika hoe fa ny TGV mitondra am'izao fotoana zao ty eto firenena nefa anao tia any amin'ny antoko zay very fa antoko mpanovitry no misy lisitranao zay nilatsahanao tsy raha ohatra ka ianao no olona ny sombavahoaka ao agnalalava tsy ho sahirana venao am'izay asa zay sy fitakena raha jiaby zay ho ataonao zay zay fotoagna zay satria zavatra nazatra hitahitahatra zay fa mifamingapingany egny ny mpitondra sy ny mpanohitry mandritra ny mandat zegny ndraiky lany fa mandat tsisy zavatra vita rehefa avy eo ho tanteraka ihany ve ho fampantegna ho ataonao am'izay fotoagna zay vahoaka zay ho ataonao zay mifamingapingana zay zany isan'ny zavatra hovaitsika am'ty isan'ny zavatra tiako hovagna agnatin'ny fanaovana politika marina fa ty amin'ny antoko ataontsika hoe mpanohitra nilatsako ty amin'ny tim na dia mbola tsy nidéclaré hoe antoko mpanohitra zay fa azo eritreretigna zay fa kanefa ny mpanohitra zany tsy manao fanoherana bontolo fa raha ohatra zavatra hita fa hampandroso dia ina moa anoheranao zay zavatra zay fa rehefa zavatra tsy hampandroso mampijaly vahoaka manohitra anao am'izay zavatra zay ka eo am'le hoe atoy amin'ny antoko mpanohitra ny fitondrana mitondra am'izao zany ataontsika hoe atao amin'ny TGV ny ao amin'ny parlemanta zany natao contre pouvoir sao de lasa manao didy jadona ny fitondrana zay misy eo ka mba hialana am'izay zay mihitsy nisan'ny safidianako indrindra atao amin'ny antoko tim satria mba ho contre pouvoir zany ianao raha ohatra ka mandeha amin'ny zavatra tsy tokony izy no ataon'ny fanjakana d'accord hitanatino raha nahaizany maro anao tao amin'ny antoko zama antoko zama raha hitananao sady SG raha tsy diso za tao fitaovana zay anao tao amin'ny zama tao ty afara zany hita fa aty amin'ny tim ndray anao nandeha raha nisy taratasy fametram-pialagna ataonao tagny amin'ny antoko zama sy ny tary ina ny dikany zavatra zay soavaly maty ve aminao zany ny antoko zama hoe tsy nahomby raha sy ny tariny hitantsika zavatra nandalo tamin'ny fotoagn'androny tamin'ny fitan'ny président république niraka tamin'ny rehefa nisoa tamin'ny fotoan'androny igny ka zao anao tety amin'ny tim ina ny antony fa mahina ty ny safidinao efa razavako ihany teo le misy mifandraika amin'ny fagnazavako teo hoe aty amin'ny antoko afaka anohitra tsara ny zavatra tsy ho mety ataon'ny fanjakana atao amin'ny assemblée nationale zany satria io manko rapport de force ny eo amin'ny assemblée nationale zay antoko manana maro anisa no miforme groupe parlementaire igny zany afahanao satria zay ny anakianako indrindra ny indépendant ny indépendant zany tsy afaka tsy manana droit amorona groupe parlementaire zany fa tsy maintsy mipetaka amin'ny antoko zay efa misy ao no mamorona groupe parlementaire ka lasa na misolo vavavahoaka anao lasa tsy manana force be zany ianao ampandany zay zavatra resanao zay andresy lahatra am'izay zavatra entinao fa raha ato amin'ny antoko anao dia afaka mitondra zay etatam-baoko zay arovan'le antoko miaraka aminao dia eo am'le hoe zama sy ny tim iny zany tena safidy politique natao tsy maintsy nametra-pialagna ahafagnajana ny lalàna sy ny saka amin'ny fe ny antoko zanaka Madagasikara tsy maintsy mametra-pialagna zany anao rehefa miditra amin'ny antoko hafa zay latsanao ka am'le hoe soavaly maty tsy zay ny tondratsika ny adievitra fa ny antoko zama zany dia antoko mamela malalaka antoko tena démocrate ao ary agnatin'ny filamatra misy hoe démocrate ny antoko zama libre zany ianao amin'ny fahafahanao mandray fanapahan-kevitra am'izay zavatra tokony napahanao hevitra fa kanefa ny antoko zama koa tsy mametraka an'le hoe manompo antoko tsy manompo antoko zany ny membre ao amin'ny antoko zama fa zay zavatra zay toerana na lalagna ahitanao fampandrosoana firenena ahafahanao fa igny ny lalagna ampandrosoana firenena dia ekeny zama zay zavatra zay agny zay natokana ny findra ty amin'ny tim satria ataoko hoe nifindra manko anao zao ty nifindra atao amin'ny tim anao zao ty mbola tanora vahitra amin'ny sehatra politika nefa ty heveriko tsy heverin'ny mpagnaraka hoe manaliky palitao sahady anao mbola tsy ela akory ny
carrière politique nataonao sao de lasa fahazarana ty donc agny agny koa de mety ho aremanao io fiajary leader fanily na hanjary zavatra hafa anao tsy hoe zany ve ny hanaovanao politique tanao politique sa hoe efa lany amin'ny antoko timo anao eo de hijanona eo sa malemilemy koa ny timo agny tsy ho ela fiakafitaona iny koa anao fa hifindra arimana hifindra PSD tsy fantako zay le teneniko hoe zay lalagna ahitanao fa iny ny afahanao mampandroso firenena zay no ambony indrindra fa tsy hoe ny antoko tsy tokony hanompo antoko zany ny olona ka le hoe mamadika palito zay moa fomba fiteny any fa ny mamadika palito tsy voatery ho ratsy fa raha famadianao palito ho an'ny tombontsoan'ny firenena le izy dia ataoko fa rariny tsy hitsiny zay zavatra zay fa raha ohatra amadika palito anao noho ny vola sy ny intérêtnao manokana ohatran'le hitatsika anseho tamin'ny législature farany teo atindra misy malety de lasa mivadika palito miova groupe parlementaire hafa zay hita fa tegna tsy mifagnaraka amin'ny lalam-pandrenona sy ny règlement intérieur ny assemblée nationale zany hoe ny famadiagna palito fivadihanao ho antoko hafa rehefa agny no ahitanao fa hoe tia ny afahako mampandroso firenena ataoko fa zavatra tsara zay tsy oloza ao an-tany fa iny zany ny lalagna afahagna mampandroso firenena ny famadiagna palito misy ratsy amin'ny lafiny ratsy misy lafiny tsara ka raha ohatra amin'ny lafiny tsara mo afahanao hoe nifindra tim no afahanao mampandroso le firenena na nifindra ho TGV anao afahanao hiditra ndalo koa mifampandrosoana le firenena tsy tany navianao donc fa tsisy be de angamba am'izay zavatra zay misy mantany hoe mba afaka lazainao ve iny mba projetnao amin'ny développement durable amin'ny district zay isoloanao vava io raha ny district na Analalava alohan'ny resaka zay zavatra zay tsara mafantatra kely ahoatsy ny ahoana ny historique n'io Analalava io ny Analalava io zany tanàna niorina tamin'ny taona 1710 ny agnarany tamin'izay tsy montimotirana zany hoe tsy montimotirana zany hoe tsy azo itsabitsabagna fa tany masina ay zany ny Analalava taty amin'ny taona 1815 fa tongavany mpanjaka Sakalava tsy milomo iny agnaran'ny mpanjaka Sakalava voalohany tao amin'ny Analalava io ka tao koa tamin'ny 1995 nisy mpanjaka atao hoe Lava zay dia zay zany natonga ny agnarana hoe Analalava tany anosy lava izy nipetraka taloha nosiny lava zay natonga hoe nosy lava eo akaiky ny Analalava io ka rehefa aveo izy nifindra tany Analalava alany lava agnaty alany lava zany zay natonga hoe Analalava tamin'ny 1901 jusqu'à 1930 chef lieu de province io Analalava io zay nitambarany Diego sy Majunga mbola nitambatra zany Diego sy Majunga tamin'io de tao Analalava zany ny chef lieu de province dia tamin'ny 1930 à 1944 izy chef lieu de région izay nahitagna ny école régionale izy lasa CG Beavogna Jean-Baptiste izy amizao fa taony ny anarany andrarezina politika maro eto amin'ny tany sy ny firenena misy fa nodimandry moa zay fa nio Analalava nisy école régionale izay nifehiny Cisco nord sy ny nord-ouest pardon izay zavatra zay taty afara lasa chef lieu de district izy de lasa préfecture akaraka ny fiovan'le agnarana teo fa azo lazaigny zany tanàna tegna nanagna ny maizy azy io Analalava io amizao nefa gisitra ao agnatin'ny région Sofia io district ny Analalava io nefa managna harena be afahagna mampandroso tanàna na harena ara-kolontsaigna zany na harena kibon-tany na harena maro samihafa zay voajanahary ao agnatiny mitovy amin'ny kany Madagasikara zany fahitako azy hoe managna harena be de be nefa isan'ny mahantra indrindra amin'ny firenena ohatra zay koa Analalava managna harena be de be kanefa isan'ny farany gisitra ao agnatiny région Sofia na ato province Majunga zany ka zay zany no isan'ny laharam-pamegnana ameriny ny lazany Analalava zay fampandrosoana Analalava zay amin'ny alalan'ny fahafahan'ny député manao zay zavatra zay zany en fonction de représentation sy ny fonction législative ary fonction de contrôle afahantsika miditra agnatin'izay fampandrosoana zay de zay zavatra zay afahagna misy angle zany afahanao mitondra zay projet mentinao amin'ny tanàna anankiray zay latsahanao lava fa nisy olo député maromaro talohanao tany tsy navita raha volagninao aby zany ange miteninao zegny so de misy blocage eo nefa anao ty miteny hoe ho vitako zany ino tonga anao hoe misisiko hoe tsy vitako zany zavatra zany
za tsy niteny hoe tsy maintsy vitako zany zavatra fa ataoko zay zavatra zay ataoko ndray ny ahavita azy amin'ny asa izay amin'ny toerana zay ipetrahako satria ny fidina iny za tsy nanao ben'ny tanàna na nanao asa hafa afahako hitondra fampandrosoana ao agnalalava fa ity asa ny fisoloana vavavahoaka ty asa ny député ty ny tegna hitako lalagna afahako manomboka zay zavatra zay aloha fa ty 5 taogna ijanonanao eo zegny hisy vita zany zavatra zany satria zegny tian'olo heno afaka anao vely rano amin'olo ve anao afaka hiteny amin'olo fa hahavita zay zavatra zay tsy tena tiako moa le mampiasa teny hoe manao vely rano aminareo sao de mirotsaka mafy be koa ny oragna agny de igny le vely rano sa vazivazy moa zay fa manome toko fa aminezantoko zany ny ataoko amin'ny tanàna ny alala fa tegna vonogna hitondra fampandrosoagna araka an'izay vitako amin'ny alalan'ilay toerana misy za ao amin'ny district ny alalala nagnano droit anao tagny Antsirabe tamin'ny fotoana efa misy mba tolo-dalàna etretinao mba ho aroso ve eo amin'ny assemblée mo zany fotoana tongavan'ny Talantino amin'ny tsy bazaza zany fa mietretrany mba hoe mba olo ady Talantino koa le zavatra hoe mba zegny tian'olo regny koa am'izay fotoana zay marina za efa misy zay eritreritra zay fa aloha rehefa tonga ao ny mahita azy fa na zanatsy zany ambarako kely santionana fa nandratigna le kolontsaigna fiarovagna ny zava-bitany malagasy zavatra vitany malagasy na amin'ny alala kolontsaigna zany na zavatra hoe famoronana ataon'ny malagasy isan'ny zavatra tsy maintsy hiarovantsika ary amoatsika anaovantsika proposition de loi ao amin'ny assemblée nationale zay zavatra zay raha ohatra ka misy volavolan-dahana mikasiky ny homosexualité tonga ao satria matetiky zegny kokoragny ambadibadiky agny sy ny tariny ho pour sa contre anao am'izay fotoana zay position anao zany tiako hoeny raha miresaka ohatra zay mila tadiavagna hoe historique satria ny tondrako ny filozofia zay kolontsaigna malagasy nisy tamin'ny kolontsaigna malagasy ve zany zavatra zany sa tsy nisy tsy maintsy atao zany ny étude mahakasiky zay dia ekeny kolontsaigna malagasy ve izy le zay fandaniana ny lalàna mahakasika ny homosexualité zay mitondra fampandrosoagna ho an'ny malagasy ve izy inona ny lafiratsiny inona ny lafitsarany fandaniana zay zavatra zay miankina am'izay zavatra zay zany ny afahagna hoe maneky sa tsy maneky am'le zany hoe mianky amy zava-misy eo zany mety haneky mety tsy haneky mbola tsy fantatra hatreto farakaka zava-misy am'izay fotoana zay zay d'accord fa fanaomeko zany ny indice hoe tena mety amin'ny kolontsaigna malagasy ve le izy sa tsy mety inona ny lafiratsin'izay raha atao zay zavatra zay amin'ny fiarahamony inona ny lafitsaran'izay zavatra hoe raha atao zay zavatra maro be olona fantatranao nafantan'ny Talantino tagnatin'ny fandarana ça se dit bien dit satria maro be mihevitra fa nagnanaovan'ny zalahy raha ty moa de ndraiky izy mba ho hita de nataony karazagna appui na zavatra raiky hanosika izy boaka tato ho hitany maro ny fandahara igny tam'izany fotoagna zay manakory fihevitra ao am'izay zavatra zay fijerin'olo zay ny émission ça se dit bien dit tya tany amin'ny taona 2016 no namorognany azy misy mpikambagna ao amin'ny groupe maromaro moa zay isan'ny nagnano izy ty ao amin'ny Galibo Jozara ao Maleka Ankarabe ary ny tenako Talantino isan'ny eritreritrany hagnano ty émission ty tam'izay tsy nieritreritra resaka politika misy no anaovagna azy fa fagnampiagna karazagna hoe fagnampiagna reo olona malaza na artiste na malagasy managna ny maizy azy kanefa tsy de hita misongadiny amin'regny anao manjery sy ny tarindry fa ity zavatra ty zany mba gratuit ny fivanianan'le olona malaza regny ato agnambara izy vahoaka malagasy sy ny mpagnaraka fandaharana ka tam'izay tsy nieritreritra hoe andeha atao fitaovagna na hoe iny tsy za misy zany tena ny proposé le izy fa za fotsiny nagnatsara le hevitra mba nahatongavany ho lasa émission ny araka ny teneniko teo tany amin'ny 2013 za fa nieritreritra io filatsako fidiagna andre androany amin'ny ty sehatry ny fisoloagna vavavoaka ty na député zany ka ny ça se dit bien dit tsy nieritreretigny hoe andeha ampahitagna hoe za na olo-kafa fa ny vahiny zany no atolotra eo mba ho fantatra ny vahoaka fa tsy le olo mpanolo fandahara ary raha hitanareo taty afara rehefa niditra ny fampiresaka tamin'ny namagna médard zay isoragna azy moa nagnampy tato amin'ny ça se dit bien dit ary nagnatsara vao maika nagnatsara ny fandaharana ça se dit bien dit rehefa hitako fa tegna voafehiny le fanolorana fandaharana sy fikarakaragna ny ty émission ty dia nisintaka tsy ao agnatin'izay za amin'le fisehoagna vahoaka hoe natao hoe ty hoe hanosika za
fa navelako tsara medary mitantagna ary nagnano zay zavatra zay fa zay aty ambadika ihany manolo hevitra sy mifanakalo hevitra ao agnatin'ny fagnatsaragna zay émission zay. D'accord, merci. I raha tegna nakoako tamin'ny propagande tiny tamin'ny présidentielle resaka décentralisation effective teny. Moa avy mba anareo député timo sy anareo zay timo aranao timo mba anisany hitaky raha zagny hagnipiditra raha zagny indray mandeha sa efa overan-javony igny zavatra igny. Ny décentralisation efa ao agnatin'ny constitution mihitsy izy io. Ao agnatiny io. Fa kanefa tsy tegna ampiariny. Nefa raha mamaky constitution anao tegna zavatra tsara be décentralisation. So de tsy ampy texte ao e, so de misy safosafo be mantsy fotsy fa tsy texte tsy mazava. Tegna texte mazava sady mbola misy koa ny loi organique midétaillé zay zavatra zay. Fa kanefa tsy ampiariny izy. De isan'ny zavatra hitaky koa zay zavatra zay iarahako amin'ny namagna solombavam-bahoaka ataoko na dia mapara izy na le miaraka amin'ny andrajoela izy na aty amin'ity manantoko hafa dia tokony mba managna heritreritra zay hoe andao ampiariny mariny ty décentralisation satria tombony ho an'ny Madagasikara ray manontolo izy fa tsy tombony antoko na tombon'olona anankiray. Amin'ny mampano politika anao azy zaza mietreritra satria firy fanadalo tontolo ty firenena ty hoe mbola tsy tafapetraka aza décentralisation zay saritsariny fotsiny na mody omegna fotsiny de rehefa aveo misy abala tia manapa-kevitra amin'ny roam-pahatelo le zavatra mbala tia mifoy be ihany ino antony tegna tsy nahatonga le zavatra zay misy fatahoranao ny mpitondra le zavatra sa ino amin'ny fiheveranao azy manokana. Raha ny fiheverako azy manokana matoa zavatra rehefa napetraka ao agnatin'ny constitution de zavatra tokony ampiariny zay zavatra zay. Fa le eo amin'ny force afahagna mi-exécuter izy sy magniraka hoe ataovy ty zavatra ty raha ohatra tsy vita de inona ny saziny le tsy mahavita azy. Zay zany tsy nipetraka. Ka eo indrindra ny antony koa ny rotsako ato agnatin'ny solombavam-bahoaka mba teo eo solombavam-bahoaka mba afaka hitaky zay zavatra satria ao agnatin'ny fonction de contrôle zay zavatra zay. Ny politika ampanjakana ankapobeny zany efa miteny hoe atao décentralisation. Kanefa raha tsy ataony zay zavatra zay ao agnatin'ny contrôle asan'ny député koa zay manao contrôle manao évaluation zay zavatra ataon'ny gouvernement zay tsy tateraka. Za tegna ta satria maro efa nisy fotoagna lavalava nisy atao hoe CLD. Azavainao tsara ino misy CLD io, inona ny zavatra atao azy satria ianao zao fa solombavam-bahoaka antsoratsy ino ny CLD ino ny zavatra atao azy ary ino zavatra mba eritreretina mba mifanantsaintsainao dian'izao mahakasika zay CLD zay. Ny CLD io dia comité local de développement. Izay présiden'ny député député ny président ny CLD amin'ny district zay nalany azy. Iarahana amin'ny comité maire izay voafidy ao anatin'ny district zany hoe maire isaka ny commune anatin'ny district. Reo zany no mamolavola manapa-kevitra hoe inona ny ampiasantsika ty volan'ny CLD ty. Raha tsy ahivagna moa tamin'ny 2016 efa nisy volan'ny CLD vola natokana ho an'ny CLD io 1 milliard zany hoe 1 milliard de francs. Tamin'ny 2017 izy miakatra 1 milliard 250 millions de francs. 2018 izy 1 milliard 250 millions de francs. Ka ireo vola zany iarahany comité manapaka hoe inona no ampiasana ty vola ty avy amin'le anarany comité local de développement entina mifampandrosoagna zany. Ndraiky agnamboaragna EPP, ndraiky agnamezagna tôle sy ny tariny. Fa matetika zany tsy tegna misy transparence zay ny tegna hitako lesoka tamin'ireny CLD regny. Tsy misy tatitra, tsy misy mba fagnambaragna maro hoe ty nisy vola nazonay, zao ny zavatra nanaovagna azy, zao ny lany, zao ny zavatra nandaniagna azy. Fa matetika lasa karazagna propagandin'ny maire sy propagandin'le député mbola ilatsika zany ny fampiasagna ny volan'ny CLD. Ndraindray ary misy say hoe mandat efa tapitra mbola mitokana zavatra natao tamin'ny CLD. Zany zavatra tsy mety zany ary tena tsy maintsy resanay amin'ny CNI zay zavatra zay raha mbola misy minia mandika manao zay zavatra ohatra zany. Ka io CLD zany comité local de développement misy vola zany natokana ho an'ny CLD afahagna mampandroso manao fampandrosoagna madinidinika ao agnatin'ny toerana zay nalany. Fa ny aminay zany ny ampiasagna io volan'ny CLD tena atao fitantagna mangarahara zavatra tena tapahany comité ary zavatra mba tena eritreretin'le vahoaka atao amin'ny faritra misy azy. D'accord. Talantino ino zao hita satria fafankafantatra nareo candidat jiaby ao angalava fa efa rana. Ino zao hitanao hoe mampiavaka anao tsy itovizanao candidat rehetrarehetra namanao.
voalohany za tena olom-baovao raha ohatra aminay ao amin'ny candidat zany olom-baovao kanefa mahay zavatra ao agnatin'ny district ny Analalava ary isan'ny nipetraka ela indrindra tao agnatin'ny district ny Analalava magnaraka zay za ny tanora indrindra kanefa tsy ambakena koa amin'ny resaka fahaizana tsy indrindra amin'ny asa zay ho an'ny député zany satria nanaovako fiofagnana manokana mihitsy io asa io dia eo koa ma amin'ny fahatanoragna zay afaka mbola miditra antseratra lalindalo koa ary tegna mafana am'izay fitiavagna tanindrazana zay zany aty aminakaby zay zavatra zay ary mbola tsy nisy zavatra tsy mety natao tao agnatin'ny district ao amin'ny alalany hoe na ninam-bolam-panjakagna na nodikodokolam-panjakagna na efa nitondra kanefa tsy nahavita zay zavatra nieritreretin'ny vahoaka nametrahana anao tamin'ny toerana teo. I député Tarantinô fa misy fivolagna vady aman-janaka ny vady aman-janaka angamba tsy ampidiritsika agnatin'ny ty resaka ty fa rehefa lany député eo za miverina ndraiky atao amin'ny émission dia ambaratsika antsipriany raha ohatra zay nitianareo ny vie privée ko manokana zany. D'accord. Any Analalava misy maromaro zegny tiktakany ao raha teo olana Analalava araka ny resaka mandeha raha tsy mafeby fotaka anao dia mety sasahirana ny ahalany anao zavatra karaha zegny satria nefa misy namanao izay faninana efa mamalavala mafy be anafaty be fotaka any efa misy travaux de couleur mandeha venareo etretegna mba ho tafiditra agnatin'ny be fotaka zegny anareo tsy manao karakory sa sao de varia agnato Analalava ato anareo am'izao fotoagna zao ty tsy haiko hoe taizana zao anao information zay fa raha be fotaka zany isan'ny tanàgna tsy de be mpifidy izy io raha par rapport amin'ny commune hafa satria avy agny Antongo be be mpifidy Ankaramy Maromandia Mbolobozo Analalava zay vao be fotaka ka ny famezagna be fotaka sy famezagna be fotaka tsy miankigny am'izay ny fahalaniagna fa famezagna fifehezanao reo commune rehetrarehetra ao agnatin'ny district ny Analalava zany 15 commune fa na zany na tsy zany ny ao be fotaka isan'ny tena fa matanjaka be ny antoko team ao ary team misy nitarika tao amin'ny présidentielle igny tao amin'ny commune be fotaka io. D'accord. Cadre de Tarantinô azonay fantary ve aveza zao ty ny financement rehetrarehetra ho andeha mandritra ny pré-campagne sy ny campagne ho avy ty mba azo fantary vahoaka zay handeha hifidy anao sy ny vahoaka ny Analalava sa ianao ve nanjany angarahara amin'ny vahoaka ny Analalava marina zay tsara fipetraka koa question fagnontaniagna zay satria fanaovagna politique indrindra amin'ny fifidianana ilaigna dia ilaigna ny vola kanefa tsy tegna basé amin'ny vola loatra zany ny fahalaniagna satria misy olona manam-bola be manatonta vola be tamin'ny fifidianana hitantsika fifidianana tamin'ny 2013 regny raha amin'ny fifidianana député io misy ny tegna manam-bola kanefa tsy lany fa nazanatsy zany ny famatsiam-bola zany dia avy amin'ny antoko politique ny voalohany avy amin'ny namagna izay tsara sitrapo na eto an-toerana na any ivelany ary avy amin'ireny orinasa izay afaka miara-miasa amin'ny candidat regny tsy atahoranao hisy contrepartie ve raha ohatra ka misy namagna sy ny orinasa zany hoe anognanao dieny zao ty sao de misy tsindrobokotra andehandeha tsikelikely satria amin'ny toerana ohatra ndraiky matetiky ny orinasa asa misy rangahy be sonoa raiky mpanambola ao Analalava ohatra de izy zany de lala igny za volambolaninao fa kamionaka mitatry raha mandalo eo amin'ny za fo mitantana sao de teraka blocage aminao zay zavatra zay raha ohatra zany ny fiaraha-miasa misy contrepartie ka mibloquer le développement de fa tsy hidirako zany zay zavatra zay satria mety zay koa nilesoka ny sasany teo aloha tsy fantako mety ho zay fa amiko zany raha fiaraha-miasa hitondra any amin'ny fampandrosoagna dia ataotsika fa raha fiaraha-miasa misakina ny fampandrosoagna dia aleo mijanona zay zavatra zay fa tena politika vaovao mihitsy entitsika fa indrindraindrindra le tanjo ampandroso Analalava dia zay olona vonogna hiaraka ampandroso miaraka raha ohatra hisakina fampandrosoagna zay dia hitsivalagna am'izay foana zany zay misy zavatra malaza be aminareo igny amin'ny faritra Sofia regny tsy fandrareo Analalava agny ny resaka besaboha ino raha zegny agny manao ino kakory position resinao zay zavatra zay ino ny fietretanao an'izay besaboha zay phénomène besaboha ia isan'ny tegna malaza ao Sofia azy io fa indrindra koa agnatin'ny district ny Analalava io resaka besaboha io zany karazagna dina besaboha fikambanany malenkalatra hoe zany nanjaka loatra ny tsy fandriam-pahalemagna atao amin'ny Sofia indrindra ny district ny Analalava agnatin'izay
ka niteraka tsy fatokisan'ny vahoaka ny fitondrana ny fitsarana ny fanjakana zany tsy fatokisan'ny vahoaka eky fa tsy maharo vahoaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka nitsanga zany ny fokon'ologno izay misy maire anankiray ao agnatin'ny district Analalava misy maire ny commune anankiray na tsy tomoniko eto magnarany nanagana io fikambanana izy zany tegna mpamorogno io Besaboa io fa natao mba hiarovagna vahoaka zany hoe misy olo tratra mangalatra izy zany mpampiatra dina le fikambanana fa kanefa izy io taty afara ny exploiter ny mpagnano politique idirany mpagnano politique tegna lasa nekorontagna amizay korotagna ambony ambany lasa tsy azoviny ny tegna tompony azoviny mampagniraka satria lasa agny fitsaram-bahoaka ary indrindrandrindra tegna tsy magnaja ny zon'olombelogno mihitsy zavatra atao agnatin'ny Besaboa zay misy hoe soragna sakay ny lavaka rehetrarehetra amin'ny vatantegnan'olombelogno ary tsy fidianana hatramin'ny farany kahitako tao zay vavy antitra fa mandeha agny amin'ny 20 taogno atao zay zavatra zay alentika agnaty rano amin'ny rano maloto ny olo isany fidiran'ny mpagnano politique zany natonga zay zavatra zay ka io Besaboa zany zavatra tegna nampilamigny ny fandriam-pahalemana tegna nampisy fandriam-pahalemana satria matahotra ny olo tegna mandray anjara mavitrika mihitsy ny fokon'ologno raha vao misy halatra avy amin'ny agnarana hoe tsy malenka halatra zay fa tsy ampy ny encadrement ny fampianarana indrindrandrindra ny sensibilisation rehefa tratra le olo inona tokony hatao misy ny tonga de hatezerana lasa mamono fa misy ny manao zavatra tegna tsy mifagnaraka amin'ny zon'olombelogno ka zay zavatra zay zany tokony idirana lalo hoe ahoana ny agnatsarana io Besaboa io ahoana ny fitondrana fampianarana ho an'ny Besaboa ary inona ny sazy tokony ataon'ny Besaboa ijanona eo amin'ny amande fotsiny ve sa zavady sa misy sazy tsy maintsy ataony mba ampatahotra le olona mpanao ratsy sa le fampiarahana fiasan'ny fanjakana sy ny fokon'ologno ary zay mitondrasako azy raha zany antanegna hoe inona ny hevitry mahakasika Besaboa ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny fokon'ologno zany no tegna tsy maintsy atao ary ny fampianarana indrindrandrindra reo vahoaka mpampiatra dina am'izay zavatra zay mba tsy ho lasa voasambosambotra fahatany lasa tsy voaharon'ilay mpandrisika iregny Besaboa ary isan'ny mahadiso fanantenagna Besaboa am'izao fotoagna zao fa tsisy mpiarotrony izy satria miala le olona mampirisika tiakalaza fotsiny izy hoe namorogno Besaboa nefa tsy izy ary namorogno zavatra io fa maire ny commune fa niexploiter le mpagnano politique fa io Besaboa zany tena zavatra ilaigny satria dina izy io ary ekeny lalàna zay zavatra angatahana aloha ny homologation n'io dina io amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fitsarana indrindrandrindra zay magnome io homologation io moa ataony mpagnano candidat namagna am'izao hoe fitaovagna hoe atsaraitsika ny Besaboa raha le teo aloha fa tsy afaka agnatsara satria matoa izy tsy voatsaranao ny Besaboa tamin'ny andro nitondranao amin'ny mampisolo vahoakanao de fa tsy vitanao zay fa mampanantegna zay zavatra zay tsony alohanao ny candidat namagna sasany miteny zay hoe atsaraigny tsy vitany hoe atsaraigny amin'ny vava fotsiny fa ambara hoe ahoana ny fomba agnatsaranaao azy inona ny pekady natao magnatsara zay zavatra zay fa tsy exploitegna amin'ny Besaboa fotsiny ny mpifidy agny amin'ny toerana fa za manokana managna stratégie afagna mitondra zay hoe ahoana ny fomba agnatsaratsika Besaboa ahoana ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny fokon'ologno amin'io resaka tsy fandriam-pahalemana d'accord manaparagna ny resadresaka ty atsika tiako hitodika manokana amin'ny vahoaka ny Analalava amin'ny mpifidy anao ianao amin'izao amadritran'ity pré-campagne ty afatra ho an'ny vahoaka ny Analalava mbola tsy fotoagnany propagande moa zao fa pré-campagne ny zavatra azo atao mbola afaka atsika miditra agnatin'ny lisy mpifidianana mbola afaka atsika magnara-maso ny lisy mpifidianana zay sao de tsy tafiditra ao agnatin'ny lisy mpifidianana ary indrindrandrindra rehefa tonga ny fotoagna fifidianana mahazo toa mandeha mifidy mba zay olo tegna eritreretinao hampandroso tanàgnanao hisolo vavanao akaiky anao indrindrandrindra ary magnajanao no olo olany io ka amin'ny alalana fidira agnaty lisy mpifidianana zay indrindrandrindra voalohany ny fagnaraha-maso ny lisy mpifidianana fa indrindrandrindra agny amin'ny fotoagna fifidianana mba haraho maso tsara ny zavatra ataony mpifidy sy ny délégué de vote
sao de misy halatra na zavatra tsy mety ataon'regny olona regny mba hampandany ny olona zay tsy mendrika hitondra tsony ao amin'ny tampon-tanàgnany Analalava ataoko fa maro zavatra azontsika nitsakotsakoigny sy niraisigny tamizay resaka ny fanaovanay romy rahalahy ty tamin'ny andraniany tya makasiky ny firotsahany candidat zay laharagna fa efatra larotsaka sombavamoaka ny Analalava zay de tsy zany fandriamatoa Talentino Hilera tamity andraniany ty fa ataoko fambalipody eto izy amin'ny fotoagna ny propagandy izay lazagna ny tegnanizy sy ny zavatra zay tokony ho atao sy ny toromarika rehetra mifagnaraka amizay fotoagna zay ka misoratsika nagnaraka ny fandaragna hatramin'ny farany aza misaraka amin'ny fandaragna sasy ty bien dia fagnano misimisy koa zay mandritra ny fotoagna agnarano ny fandaharagna amin'ny magnaraka metraka veloma madrapitafa amin'ny magnaraka indray veloma tomoko Zena veri avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.